Iarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana tsy mahatoerana trano ny abaka eto Madagascar indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany andrefany anosy atao anatin'ny 4 ora ho avy dia mbola saika mitoetra hatrany izay fa mety miverina miamaina tsikelikely kosa ny andro makany amin'ny faraparan'ny herinandro na izany azy zany aloha dia somary mbola mety hita taratra hatrany ny tandrifon-drahona izay vinavinaina any amin'ny tapany avoany atsinana Madagascar ny mitoetra any amin'ny faraparan'ny herinandro izay ny maripana misy fiakarana ihany koa ny maripana indrindra ho an'ny ilany atsinana Madagascar atao anatin'ny 3 andro ho avy miakatra miandalana izay ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinana ny nosy iray manontolo iny tsy misy kosa ny mety ho fiforonana rivodoza atao anatin'ny 5 andro ho avy raha ny manodidina ny Madagascar no resahana toy izao ny toetrany androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia mandraona ny andro ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratra atsinana na koa avoany atsinana ny nosy izay mety araina tandrivon-drahona vao maraina indraindray ho an'ny faritry betsiboka sy ny any amin'ny faritry boeny ny ambiny dia anjakany masoandro raha ny toetrany androntsika ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany orana tandrivon-drahona izay mety araikotroka ho an'ny faritry analamanga ny any amin'ny faritry pongolavy tasy vakana karatra moromania matsiatra ambony ary koa ny faritry betsiboka sy ny faritry melaky ny atitanin'ny faritry boeny mety ahitana tandrivon-drahona ihany koa ny atitanin'ny faritra tsy mandrefana sy ny any amin'ny atitany avaratry ny Madagascar ny ambiny kosa dia mandraona misy tokotoko na mety andraona tanteraka ny andro amin'ny akabeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany ary 8 ka hatramin'ny 3 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia misy mahatratra any amin'ny 4 degré celsius hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia misy hatrany orana ho an'ny tapakandro arivo indrindra fa somary efa miamalana kosa izany indrindra ho an'ny avoatany mety ho voakasika an'izay ny faritra analamanga ny any amin'ny faritry moromania sy ny faritry matsiatra ambony na izany na zany nefa amin'ny akabeny dia mandraona aloha ny andro ho an'ny avoatany ny ambiny kosa dia vinavinaina ho maina ny andro raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay misy fiakarana hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany raha toka mbola manodidina 20 ka hatramin'ny 3 degré celsius ho an'ny morotsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana no misy fiakarana hatrany amin'ny 9 degré celsius amin'izay andro ny alarobia izay ny alakamisy kosa indray dia tombanana ho maina amin'ny akabeny ny andro akoatry ny faritra analamanga izay mety mbola ahitana tandrivon-drahona misy tokotoko hatrany ary mety kisaka ho an'ny faritra loatra mangoro ny any amin'ny faritra atsinanana sy analanjirofo ary koa ny faritra ivatovavy sy fitofonany izay tandrivon-drahona ny tapakandro ariva mandraondraona kosa ny andro ho an'ny avaratra andrefan'ny nosy iray manontolo ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerina saika mandritry ny tontolo ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay miakatra hatrany ny avoatany 20 degré celsius ary 20 ka hatramin'ny 3 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ny any amin'ny tapany avaratra andrefana 3 ka hatramin'ny 10 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ity an'io ty ary rapitsindray fotoana manaraka be moa